Kristy fiainantsika isan'andro. Kristy fiainantsika isan'andro. O Jesoa, izao avy mba ananany fiainana sady ananany be dia be. Jaonina toko 20 andininy 20 tapany. Site web kristyfiainantsika.com. Finaritra daholo io dia misotronao mbola nisafidiny hiaraka idinidinika toy izao ny tanjona moa zany dia hoe atonga ny Kristy mba ho fiainantsika isan'andro ao anatin'ny ankonana any amin'ny asa aman-draharaha eo anivon'ny fiarahamonina. Teo sambra ve ianao toero ary ny sain-dratsy ho ny salamo voalohany andiny voalohany hoe sambatra ny olona izay tsy mandeha amin'ny fisainan'ny ratsy fanahy. Iza moa no tsy te ho sambatra, te ho sambatra avokoa isika rehetra, fa betsaka zany ny tonga de mitsambiky mikipy maika ny ho te ho sambatra de manao hitsin-dalana de makatahaka be fahatany ny fanaon'ny olona mba ho lasa mpanan-karena tapoka, mahavita trano be, mahazo fiara ngeza be, tiana-karena aingana de lasa makany amin'ny asa ratsy. Defa soatoavina sy kolokoloana ny sainan'ny olona moa amin'izao fotoana izao no hoe manao fanaon'ny olona nga velona raha tsy mangalatra, tsy velona raha tsy mandainga, tsy velona raha tsy manao kolikoly, tsy velona raha tsy manao ny asa ratsy samihafa fanaon'ny olona io. Fa raha te ho sambatra marina ianao de zay tsy mandeha amin'ny fisainan'ny ratsy fanahy zay ihany no tena sambatra. Ka toero ny sain-dratsy, toero ny sain-dratsy mba tsy hitarika anao hanao asa ratsy. Alai-panahy te hanan-karena tapoka ny olona de lasa manao asa ratsy avy amin'ny sain-dratsy. Kanefa ny ten'Andriamanitra miteny hoe tsy misy fiadanana ho an'ny ratsy fanahy. Tsy misy fiadanana ho an'ny ratsy fanahy. Jesosy ny teny hoe inona moa ny soa azon'ny olona? Na de mahazo zao tontolo zao izy kanefa overy ny ainy. Tsy miandro hoe ambadiky ny fahafatesana ny mandrakizay fa de ny ankehitriny na de manambe azy de fa miaina sady ao anatin'ny fahaverezana. Fa ny fahasambarana dia avy amin'ny fanoherana. Reo sain-dratsy rehetra asosiky Satana atonga antsika eritreritra hoe hanan-karena vetivety ho sambatra vetivety aty ivelany ohatrany hoe sambatra. Fa tsy misy filaminan-tsaina, tsy misy fahatoniana, fifaliana ivelambelany, fa tsy misy fifaliana marina. Ka de eritrereto daholo reo torolalana ao anatin'ny tenin'Andriamanitra mitarika antsika ho amin'ny fahasambarana, raky nambarany Davida ihany koa hoe sambatra ny olona zay voavela ny elony sy voasarona ny fahotany, sambatra ny olona zay tsy sain'i Jehovah eloka ary tsy misy fitaka ny fanahany. Toero ny sain-dratsy avy amin'ny fisaintsainana an'izany lalam-pahasambarana omeny tompo anao izany. De miraso indrindro ho tahin'ny tompo amin'ity tontolo andro ity raha mpitso indray. Andeharintsika iombona amin'izao vavaka izao. Jesosy mba anana fahasahiana, anorina ny fahasambaranay amin'ny alalan'ny teninao izahay mba anaovanay asa tsara ho voninahitry ny naranao. Amen. Kristy fiainantsika isan'andro. Kristy fiainantsika isan'andro. O Jesoa,
izao avy mba ananany fiainana sady ananany be dia be. Jaonina toko 20 andininy 20 tapany by site web kristifiainatsika.com.